Manana daholo nareo. Tonga indray ahako. Eto toafo kely aloha tsika tato ato fa tsara nareo ary. Hitanareo mieritreritra eto aho zany dia ozy aho hoe inona moa zany no ataontsika mianakavy reto raha ohatra hoe foana tampoka ny internet, izany hoe ny Facebook, ny Google, ny Instagram, ny YouTube, ny rehetrarehetra, ny internet rehetrarehetra mihitsiny hoe foana tsisy intsony mandrakizay doria amenina. Hoe ny fomarana zany tsika dia tsisy ininona intsony. Dia angambany mivoaka eny an-tokotany sy eny an-dalana eny daholo aloha dia samy badenina be mihitsy. Fa misy inona, ny anareo koa ve tsy mandeha, ny tena tsy mandeha mihitsy. Njola be mihitsy ny ala teo. Dia mandeha amin'izay vaovao maneran-tany France 24, TF1, BBC News. Madame, Monsieur, bonsoir. Interruption de programme car une nouvelle choquante et totalement sans précédent vient de nous parvenir. Internet est mort après plus de 40 ans d'existence. Le réseau mondial informatique s'est éteint. On ignore encore s'il s'agit d'une attaque terroriste. Washington a annoncé ce matin l'état d'urgence. Restez sur notre chaîne pour plus d'informations car il n'y a plus d'Internet. Luzina retie, Andruan veno nu aftupo, Zovele we waftun pangalatra, Bulat vun jed socio. Sautaka neraky ny tanàna, ny asa, ny fianarana, ny sary, ny rehetrarehetra very any daholo. Dia ny tena loza tsy afaka manao statut momba an'ilay izy akory. Tena zava-doza. Tsika fa tena miankin-doha, miankim-po, miankim-batana, miankim-panahy mihitsy amin'ny internet sy amin'ny réseaux sociaux. Ny resaka hoe asa moa izany tsy resahako fa nena ilay resaka tsisy fotony mahaliana anahy. Ohatra hoe ilay olona zatra manao story any sakafo andeha hohanina, tsy afaka manao story intsony izany fa tonga dia hohanina, tonga dia harapaka, tsy afaka mandefa sarany amin'ilay groupe hoe mes aventures culinaires fa tonga dia hohanina. Dia inona intsony eky mbola misy dikany ho an'izy ireo ve fiainana? Aleo ny mihinana pango, aleo ny mihinana kakazo. Ireo mpanao selfie, ohatrana, atao inona intsony izany ilay selfie? Atao inona intsony ilay filtre? Ny tena ihany no mijerijery sy mandinidinika azy eo sisa. Ny azo atao dia manao groupe de partage, izany hoe groupe tena mihaona amina toerana anankiray mihitsiny. Fa izany hoe ilay fomba hifampilazana amin'ilay fihaonana fotsiny indray tsy haiko. Mety hoe manao filazana amin'ny RNM. Filazana ireo mpankafy Facebook sy Instagram fehizay ao amin'ny faritra Amoron'Mania fa isy ny fihaonam-be hifampizarana sary amin'ny alarobia 13 Oktobra 2020 avy izao manomboka amin'ny 10 maraina ao amin'ny tranom-pokon'olona Fianarantsoa. Aoka hifampilaza tsy isy ny vidim-pidirana fa rakitra no tatazana. Samy mitondra ny sakafo zahazazy. Dia tonga ao amin'ilay izy dia ohatran'ilay manao thérapie de groupe reny. Dia hitanareo ohatra hoe samy mifampiseho sary. Ty zao sarin'ny sakafo nohaninay tany amin'ny restaurant tamin'ny talata. Dia ty iray selfie nalaiko tamin'ny lakamisy. Tsara ve? Dia samy mitazona pancarte misy an'ilay réaction Facebook reny no misy an'ilay j'aime, j'adore na hoe triste na hoe tesitra. Dia mampiseho an'iny izany ianao dia isaina hoe firy ny réaction azonao dia soratana amin'ny tableau raha matoa kely sainy tiaraka nahazo réaction miisa zao. Ohatran'ilay manisa vato any amin'ny fokotany rehefa ilay tapitra amin'ny fifidianana. Dia misy afaka manao commentaire amin'ny vava, izany hoe mikikika mafy be ao amin'ny atin'ilay olona. Tsara be akineny! Belle ki maman! Dia raha vao misy manao commentaire ratsy dia tonga dia mifanao delila ampovoan-trano eo fa tsisy mifanao statut je vise intsony. Tonga dia je vise eny amin'ny tavany ity. Tsara be. Hitanareo ohatr'izany nge tany am-pianarana ilay taloha ilay samy mitondra ny sary na ny album photo any am-pianarana dia iny ny apasy eraky ny lakilasy. Izany hoe efa hatramin'izay mihitsy izany ny olombelona ny tia mampiseho sariny fa tsy hoe Facebook sy ny inona no namorona inona. Tena manahirana ihany. Dia tsy maintsy miverina mifampikaoty eny an-dalana. À l'ancienne.
Efa betsaka nefa ny tsy mahay intsony ahoana moa le mifampikao teny an-dalana fa efa zatra an'le ao amin'ny MP le hoe CC, CV, TFQ, tu fais quoi? Tsara be ny saron'izy io. Dia ny tena loza tsy maintsy nitavanao, tena nitavanao nikotiana olona fa tsy sony hoe le photo de profil-anao tsara be feno filtre. Tamin'ireny mantsy mbola voafenty le olona satria mahita anao hoe tsaratsara amin'ilay sary dia manaiky miresaka. Manahirana ihany no sisy internet. Dia ahoana izany le mpanao relation à distance lava ireny? Le ndray any amin'ny filo kilometatra je m'en fous. Ifampiantso lafo be. Ny hoe Netflix sy ny sisa moa izany dia hatreo ihany. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Miverina mividy DVD. Tena ankoatran'izay moa hoe dia ahoana izany ny mpanao vidéo sy ny influenceur? Very finananako. Zava-doza raha tsisy internet efa soa ihany fa mbola misy ny internet dia araroata aloha dia mbola misy ny Orange zao misy tolotra anankiray hoe 300 ariary fotsiny dia azahoanao 1 giga zao azonao ampiasaina 420 ora fa vidinao amin'ny Orange Money irery ihany izy io, izany hoe tolotra Orange Money. Ny tena marina dia ampiditra an'izay fotsiny no namoronako an'izay tantara vala maty rehetrarehetra izay. Mijaly leo